efa nitantana Kaominina Ambanivohitra Andranomanelatra, Distrika Antsirabe Faharoa, Faritra Vakinankaratra indroa misesy Andriamatoa RASOLOFONDRAMARIA Andriamarisoa Renau, izay fantatry Maro amin'ny anarana hoe Baina. Foto-drafitr'asa maro no voatsangana nandritr'izay foto-am-piasana roa nifanesy izay. Sekoly, toho-drano, fampidiran-drano fisotro madio ho an'ny mponina, fampidiran herin'aratra sy ny maro tsy voatanisa. Maro koa nefa revina fanatsarana tia notanterana ho enti-mampandroso an'ity Kaominina Andranomanelatra amin'ity, ka dia mbola nanolon-tena irotsaka ifaninana ho be ny tanana fanontelo ny tenany amin'io fifidianana ho avy io. Fanazavana. Misotro tompoko marina tokoa fa efa navita ny mandat faharoatsika ary mieritreritra ny anao ny fahatelo. Ny zavatra tenenina aloha dia maro ny efa vita ary mbola betsaka koa mbola miandry. Ary zay natonga anay satria dia mbola maro vina izay tsy maintsy ho tanterahana ao anatin'izany Andramanelatra satria Andramanelatra tsy vita indray andro. Dia ho avy zany zay anatanteraka indray ireo dina rehefa efa vina efa niarahana tamin'ny Andriamatoa filoha Andriamatoa ka anatanteraka satria raha tsy tefitra isika amin'ny lafiny jiro efa tena mitatra hatrany amin'izany amin'ny sopoangy zany zany jiro zany izay tanàna teatratsika hoe fokotany kely nefa dia mbola eritreretintsika ho hitarina any amin'ireo fokotany manodidina ndraiky io zany. Ohatra zany ihany koa ny rano efa tonga any amin'ny fokotany rehetra madinika any mbola hitarintsika any fokotany rehetrarehetra dia zany tsy maintsy hisitraka ny fampandrosoana ny fokotany rehetra ato anatin'ny Andranomanelatra. Azo averina kely laharana fahafiry moa nahitana zany mera Baina zany? Laharana voalohany foana ny mera Baina hatramin'izay nitsoantao zany dia laharana voalohany foana ary io laharana mahazo ary io foana moa laharany dia izay ngamba hoe sarotra adinoina ary mbola tadidy ary mbola atao.